manome autorisation de sortie an'ireo olona namoaka volamena 73 kilo. De mbola maintenu ho ministra ihany izy. Miarahaba antsika rehetra indray tonga soa hita amin'ny vaovao malagasy. Ny zavatra ho zarazarantsika androany moa dia mahakasika fiainanam-pirenena amin'ny ankapobeny izay hitantsika amin'izao fotoana izao fa nivory indray ary naneho faneho-kevitra ny fampihona ary fampizarazara indray ireo collectif de candidats satria ny hitantsika teo manko ny tolona izay natao tamin'ny taona lasa tamin'ny alohan'ny fifidiana iny fa amin'izao indray ry zareo mivory maneho hevitra mba ahoana ny plan na tetika mba hanoherana ny tsirariny sy tany tandalana no takiny vaela mba izay ihany koa mitohy ny tsy mitsahatra ny fikaonandoha sy ny ady hevitra amin'ny fanohizana ny tolona. Ary Madagasikara no gisitra indrindra maneran-tany ankehitriny. Isan'ny antony mahatonga izany tsy fisian'ny tany tandalana tsy maintsy mitady vahaolana izany isika. Mitady vahaolana manko ireo collectif de candidats mba hafana mandrindra mba hafana mahazo ihany koa ny tolona izay tanjona izay natao. Tsy verimaina ny tolona izay efa natao koa izany no tohizan'ny fivoriana ahafana mametraka ny paikady na stratégie vaovao ahafana manohitra ity fitondrana izay fitondrana vazaha ity. Aza velo amin'izao ihany koa ny fahantrany lalina misy azy izao Madagasikara mandraisandraikitra isika rehetrarehetra na ianao manameloka eto amin'ny tambazotra serasera izany na ianao manentana eny amin'ny fiarahamonina efa fanomboana izany fanomanana ary hosahy hanova isika hijory amin'ny finoana fa tsy higisitra mandrakizay akory Madagasikara zay manko ireo collectif de candidats na ahitana ny solotena antsika iray ihany koa na dia ataontsika hoe misy aza tsy tonga teo amin'ny fivoriana teo zay efa complet efa vorododoli na sy tena sendra solonayko teo ihany koa Marc Ravalomanina teo ihany koa Ihady teo ihany koa Brunel ary nandefa solotena ihany koa izy rehetra tsy tonga teo ary zay manko mahakasika an'ireo collectif de candidats ho resafintsika eto ihany koa mahakasika ny fikambanana RFM zany hoe ray aman-dreny foko malagasy naneho hevitra ihany koa ry zareo fa hoe mbola vazaha nanotantana an'ity firenena ity fa mbola tsy hanany malagasy koa izany eto misy vidéo tapatapany asehontsika eto izay nanambarany zareo fa ny tolona dia tsy mijano mitohy ny tolona ary ny nanaovary zareo tolona re aza dia efa nampisokasokatra ny vahoaka malagasy ny fotosaina rehetrarehetra mba hahatonga saina vahoaka malagasy koa mbola tsy tapitra ihany koa ny tolona izay ataon'ireo fikambanana ara-drazana na fikambanana ray aman-dreny ara-panahy na ara-drazana ary na fikambanana rehetrarehetra izay nanaraka izay nanampy an'izareo tamin'ny fivoriana izay nataory zareo teo talohan'ny fifidianana iny. Ity manko misy vidéo mahakasika izany rehetra izany. Etsy andany ihany koa nefa ny faneho-kevitra nataon'izy aty Faniry Sohernaivo mahakasika ny fanendrena ny gouvernemanta amin'izao fotoana izao ty manginana manko amin'izao ny mpanohany Andry Rajoelina amin'ny ankapobeny angamba ataontsika hoe mety kify ary tsy mankafy izay fanendrena ny gouvernemanta vaovao izao ary nanambara ihany koa manko Faniry Sohernaivo hoe nisy cabinet izy tamin'ny qualification tamin'ny recrutement izay natao tamin'ny fanendrena ny gouvernemanta ity karazana hoe nisy pisina indray zany tao anatin'ity cabinet ity izay mirecruter ny olona izay ho ministra vaovao nefa iny zany le qualification mba nahatonga ny lanatin'ny Rakotondrazafy indray niverina teo amin'ny ministre ny formation technique professionnelle nefa gaga ny olona fanafindra toerana indray manko lalatin'ny Rakotondrazafy nefa mbola maro ry zareo mpanohana ny fitondrana no manohitra ny fisiana azy manohitra ny maha-ministra anazy ary tena vakavava mihitsy aza ry député Rosy fa hoe raha mbola io izy no miaraka aminao filoam-pirenena Andry Rajoelina ary raha mbola io izy no miaraka aminao Andry Rajoelina tsisy vokany ary tsy ahitambokany ny fitondranao mandritra ny 10 taona ity marina izany teny izany tsy ahitambokany satria tsisy rafitra na tsisy ataontsika hoe plan mazava tsara matitra tsara ataon'ny filoam-pirenena Andry Rajoelina satria ohatrany sambosamborina ohatrany hoe tsisy ventikevitra mba handrindrana ny rafi-piarahamonina na hoe ekonomia na politika rehetrarehetra mba hampandrosoana marina hampandrosoana tanteraka na hampiova ny fari-piainan'ny olombelona fa zavatra ohatrany tsy mitombona zavatra tsy hita mivainga
no zavatra misy eto amin'ny tany sy firenena fa noho ny ministra no ihany eo ihany koa zao ny Christian Andriamananoro izay nitendrena ministra indray ho ministra ny serasera izay nisono any lalatina rakotondra fa misy serasera sy ny kolotsaina mahagaga nefa ho iry fanirisoherinay fa nanao bisina ary nanao kolikoli nanodikotigna mbola mpanjakana ity mako misy video tapatapany afaka rahantsika eto amin'ity video ity nanao hevitra mahakasika an'izay mako fanirisoherinay eo ihany koa Valérie Ramonjavelo izay ministra ny transport ndray izy amin'izao fotoana izao nefa tsisy vokany tsisy fiovany izany firenena zany ary izany fitantanana ny firenena fa tsisy miova fa noho ny hoe inona marina moa ny qualification ny fidianan'ireo filoam-pirenena Andry Rajoelina na Prime Ministre Tsahay na cabinet izay nanao interview na izay nanao test ny zareo zany fa ohatra ny hafahafa izany rehetrarehetra zany koa izay no zavatra misy cabinet de recrutement honya nandinika an'ireo ministra hijanona sy hiditra ao anaty gouvernement dia hozy izy ianao ohatra bizina indray angamba zany bizina ho an'izay izay tompon'izany cabinet zany hoe io misy marché mba hanaovana recrutement fa raha ny fahitantsika anazy dia hita fa Lalatina Rakotondrazafy fony any amin'ny formation technique et professionnelle. Dia hozy izy ianao hoe fa inona moa zany ny qualification akoatra ny tsy haiko tokony hoe inona re bref Augustin Andriamananoro mpanao trafikana volamena mpanodikodim-bola vao mipetraka teo izy tamin'izy ireny tao amin'ny ministèren'ny télécommunication reny dia nanamboatra château teny Fenoriva sy nividy appartement marobe aty andafy aty nataony i Valérie Ramonjavelo tsy hitako mihitsy zavatra nataony tao anatin'io transport io nandritra ny histoire mba nieritreretina hoe mba zavatra iova ve zany ohatra vao maika apotika tanteraka le arimaty zany hoe io moa zany efa zavatra nataon'izy ambakandry Rinarakotomanga ihany ary hitantsika tsara fa zany Valérie Ramonjavelo zany dia anisany nanome autorisation de sortie an'ireo olona namoaka volamena 73 kilos dia mbola maintenu au ministre ihany izy association de malfaiteurs mbola tsy vita ny tola 47 fa mitoetrany ho nambarany Rakotondrazafy Noël filohan'ny RFM na antenimerany Ray Aman-dreny sy Fokoradrazana nambarany fa tsy mitsatra mitady vahaolana hatrany hoentina nalana ny firenena eo ambany fanjanahany firenena frantsay izy ireo ary namafisiny fa tsy maintsy roso amin'ny fananganana fanjakana malagasy ny antenimerany Ray Aman-dreny sy Fokoradrazana mba merenana ny fiandriana ny firenena io ihany koa ny fanovana ny rafitra hitantanana ny firenena hoanay anaty antenimerany Ray Aman-dreny malagasy miaraka amin'ny Ray Aman-dreny Arazana sy rehetra miaraka aminay eo dia izay mbola miasa foana tsy zany isan'andro mandika mikasika mbola firenena hoe ahoana ny fomba atao mba ahafahana manapitra Madagasikara tsy mangina zany zay fa miasa dia fa ny tena mahasoa antsika dia ny hoe aleotsika manangana fanjakana atsika malagasy dia tsika misy ny tokony dia tsika manao an'ilay lalàna zany mahatonga ny fandikan-dalàna be dia be io satria sarotra be ny mampiaina azy amin'ny firenentsika ty tsy mifanaraka ny zavatra misy eto Madagasikara ny fanaparan'iny aloha mahatonga tao dia lalana tsy maintsy izorana iza no malaina n'izany hoe famerenana amin'ny Madagasikara amin'ny zany ataoko fa tsisy alaina n'izany raha mbola malagasy koa mbola manina amin'ny malagasy azy i zavatra iny tsy maintsy ho avy ary tsy maintsy hotanterahana zany zavatra zany rehefa mandara ny Ray Aman-dreny fa ny Ray Aman-dreny tsy salam-panao politika fa kosa tsy maintsy dinihana tsara hoe ahoana ny lalana natongavana ny atongavana zay fa io na tiana na tsy tiana tsy maintsy avy io satria tsy maintsy fampiasana reo atongavaka manahitana rehetra amboarina ny fanjakana zay tsika fifidianana manginina raha mbola tsy miova ny rafitra hitantanana ny firenena dia ho sarotra ny inona fa izy tokoa ny fandrosoana hoy ny fanazavana eny fa na dia eo aza ny vinana betraky ny filoha ohatrany hoe io valabe tsy takabasy asao nefa ny any angady aza tsisy
dia ataony ahoana ny anao an'zazavatra zany ny fitaovana hoentina miasa tsy ny kapasité hoe inona le stratégie apetraka hitantanana firenena tsy misy zavatra matipaky mipetraka eo anao ino iza nanao an'izao iza no atsy iza ny andraikitra nytoy tsy voaomana zany le firenena hiatrika fivoarana voalohany indrindra aloha le fampandrosoana tsy tokony izay tsy no vocabulaire ho ampiasaitsika fa tokony hoe fampivoarana sy fivoarana raha iresaka raha ohatra tsika te hiakatra ty anova dia tokony apetraka an'izay le hoe fampandrosoana sy fandrosoana fa tsy zany dia davy Madagasikara fa fivoarana sy fampivoarana mifandraika amin'izay ve ny zavatra misy ny gouvernement natsangana teo mahavita zany lereo sady tsy aminay zany amin'ny maray aman-dreny aminay tsy ireo ny olana fa le fanjakana le rafitra misy ny olana rehefa azotsika mitandrasika ny venantsika dia miova daholo ny rehetrarehetra fa sao dia varivariny lavitra ka tsy mahita ny ambany maso fa io zavatra io dia azo lazaina hoe diversion ihany mba ahafahana hoe mametaka zavatra matipaky eto Madagasikara sy ahafahan'ny Madagasikara miala eo ambany vahoan'ny frantsay zay io fa tokony heritreritra daholo ny manam-pahaizana rehetrarehetra ny malagasy ary indrindrandrindra fa ny fianakavian'ireny fitsarana sy ny foloalita tokony misy conseil des états major anotiana ataontsika ahoana marina ty tanindrazantsika ty fa misy zavatra tsy mety eto Madagasikara ho avela amin'izay ve raha tena hoe ho an'ny tanindrazana marina izy nanambara moa ny filohan'ny RFM fa nisy fiatraikany teto amin'ny firenena ny fanambarana izay nataon'izy ireo ny volana desambra lasa teo izay nangataka ny ampodiany an'ireo diplomasia frantsay ahafahana mandamina ny firenena